aika tena misy vehivavy miaraka amin'ny papa hony sady amin'izay efa be voka. Tsy araka amin'ny fotoana izany ndry a. Tsy araka loatra zavatra araka amin'ny fotoana ndry. Mazava ho azy zany e. Aloha iana amin'ny fiainako normal. Aloha ajanonany ty fatina valifaty mampidi-dozy ty leo a. Za miteny aminao a, tandremo ny fihetsika eo mandrabiraby azy ohatrany tamin'ireny fa tsy ho amelako ianao. Ny fampiteraka hono ianao sy madame Nivo. Iza ny zanakareo zany? Mety afaka ihany Dilanina. Zany ve? Ie, fantatra koa fa nilaza zavatra disy lepo tsara azy ny tsara azy tamin'iny. Dia mety ho afaka ihany zany Dilanina. Eny e, fa mbola atao tsara aloha ny fanadihadiana momba an'izay olona izay ka dia hito ihany ny toy any. Fa olona izy rehefa zany Any izy any, efa azo ny zalahany. Fa mbola atao tsara fotsiny ny fanadihadiana. Tena ho afaka ihany zany Dilanina. Sangamba ary zareo tsy hitasina anareo ela. Fa apitaka aminareo ihany raha sendra misy vaovao. ok, fora izy efa miandalana ianao. Iny ary. Inona zao no malasa sainanao io? Trano marary zany lesy mbo. Satria na eno ianao fa Dilanina mety ho afaka dia izay no mahavariana anao io. Tsy hoe zany ka. Fa ohatry mitady arary fotsiny loha. Zao no teneniko aminao raha antsika tsy maintsy miroso ary tsy maintsy atao io na ho atao atsokosokana. Fa inona ny zavatra nitenen'ilay olona tamin'ity teo? Zany tenen'ilay olona teo. Ny fampiteraka hono nareo sy papa. Iza ilay zanakareo? Dia aiza izy zao? Eny e, efa vaky aby moa zany zao ny resaka e. Dia aloha lazaina amin'ny marina. Fampiteraka tokoa izay. Davida, mahangina ianao aza miteniteny foana eo ka. Avinao izy teny ro mama, azapahana. Rehefa sy mesy Davida. Marina mihitsy zany izy. Aloha lazaina amin'ny marina nefa. Leo an'ity manafinafy zavatra ty mihitsy aranga. Aloha tonga dia pitsilona mihitsy ny voamasona eto androany. Misy fotoana daholo ny zavatra rehetra. Mbola tsy fotoana izany zao. Tsisy miala eto. Tsisy mivoaka eto raha tsy mifantatra amin'ny marina momba an'izay. Iza ilay zaza? Za? Fa sao ilay marina
teneny misy Davida raha misy zanako izany tokoa reo. eny ary elahy jeria elahy le zanaka isinivo Maninona? zanako elahy fa tsy zanako Patrice zany. Papa, zanakao ve Jerry? Eno Andriamanitro, zokiko zany. eno a mpianadana reo. Inona mbola olazainao amin'izany ro maman a? Inona mbola lainga foronao amin'izany? Efa monsieur Davida mihitsy io no miteny fa zany ny Jerry. Mbola sa hiteny any? Marina tokoa ve zany bebe? Leo be a, tsy manandrisako resahana aminareo tsony. Mama, bebe, mama. Wow, be. Fa nanahoana nefa ny lohany rety a? Efa tsy dia maninona ka. Zany a. Aokony ao tokony makainy e. Tena vizana loatra. Efa makainako. Zany a. Onto. Mbola midikodigny eraka izao rehetrarehetra izao. Zao chérie. Ro za aloha mba andeha hivoaka kely any vetivety aho. Efa andeha ho aiza ianao? Misy asa kely jerevako vetivety any velany any. Tsy ela leza zany. Zay? Zay? Makaina tsara. Allô? Fa inona indray zany zavatra zany e? Tsy azoko. Fa niverina ahoana? De tia. Zao a. Ataovinareo zay voan'ny juge-ny eo amin'ny polisy ao. Raha vao tava avao koa any to dia voloy. Ka raha tsy izay tsisy fika fa dia ho tratra daholo ny afera rehetra e. Ah. Chérie? Ah, olona diso numéro fotsiny ao. Fa inona nataonao aty? Na ianao miresaka amin'olona dia nijereko vetivety. Za vao eo nanafatra anao hoe asa mandehandeha maka ainy. Aloha zakaina tsara eo. Fa rehefa avy nakaina mahazo aina tsara ry mama dia verina le resaka teo a. Tsy maintsy verena resahany. Tanareo nandefa Los Angeles eto. Zay zany. Inona ny vandravandranao anao eo? Ianao daholo zany nanao ny zavatra rehetrarehetra reny e? Any e? Maninona? Sao dia mba efa lasa dala ianao? Izy ny teo enjehan'ny eritreritrany any dia ilaza marinako. Sady tsy hitako hoe inona ny tombontsoako hitantara aminareo hoe zanako Monsieur David ianao? Eo indrindra. Inona moa zany ny tokony hiahiahinao anahy? Inona ny tokony hiahiahinao an'ilay vadinao lazainao fa tianao? Fa zany tia anao, fa tsy ianao ny tia anahy. Mampime anao zany? Fa inona mihitsy ny fiheveranao anahy? Tsy tianao aho dia hanambady anao? Hoe ny anambadiako anao hoe te hafantatra momba anao sy ny marina momba anao ah? Teneny e! Inona no teneniko eo? Avela ho any zany aloha e. Zanao na zany resaka zany fa
Ndeha jeren'ny mama aloha vetivety rehefa aveo manomena. Avela ahoana e? Tsisy miady zany eo. Zavatra ohatran'izao no teneninao anahy dia vitavita fotsiny amin'izao. Zavatra ohatran'inona no teneniko anao dia vitavita amin'inona? Ka teneny inona ho amin'ny fiheveranao anahy? Ho fantatra ho azy eny zany amin'ny manaraka. Fantatra ho azy eny fa tsy fotoanan'izao. Reniko ny mamaky anahy. Jerry! Ye! Mangody boaka aloha. Fa mbola inona ihany e? Mangody mifono aminao tsy tokony higafy an'ireny surprise nomanao amin'ny marefy ireny a. Tsy haiko tsony. Raha mbola misy zavatra fenonao tonga dia lazao. Fa tena leo mikilangalainganao papa. Tsy naposiko ireny ny zavatra rehetra ireny. Tsy fantatra hoe iza ny olona lanjo anao teo. Tsy nihevitry ny ilazan'izany aminay zany ianao. Fa hoentinao mandramatiny tsy ambaratelonao. Tsy mendrika fantatra mariny Jerry. Ka efa teo am-pieritreretana ny ilazan'izany tany mihitsy anie izahay e. Vao nieritreritra zany. Tsy mba eritreretinao hoe fianakaviana roa be izao no fitahanao tanatin'ny taona maro. Tena lefina tsatoka andamosina mianakavy anie zany ry papa e. Zany zavatra ataonao zany. Tsy eritreretinao zany. Fantatra amin'ilay zany. Zany angeny ny antony fonako aminao e. Za foana nienjikenjehanao amin'ity zazato akiboko ity. Nefa ianao nanaonao foana tany taloha. Aika manenjika anao ny eritreritrao. Dia izay mahatonga anao miayahana lavoatra izao. Tapitra oka izay tsy zakako tsolo mihitsy ny lohako. Tezaka ao ny vokany. Ary aza mieritreritra hoe hisy miangoty zanako ao intsony ato anatin'ity trano ity manomboko izao. Fa ataovy ao an-tsaina hoe miangoty fahavalonao. Zanako asa tao an'izany moa ny tata. Miala ianao e. Tsy haiko intsony. Monsieur Jerry, nga vita amin'ny fety? Ahoana ry Sandra? Taraiky loatra lahy, fa lasa daholo ny olona atao. Sady be da be koa lesy ny zavatra nitranga atao ry Sandra. Zay ary ny alefa nahiko e. Betsaka loatra ny secret atao aminareo ato. Indrindra fa nisam-batan'ny olona tsirairay avy. Fa inona mahatonga lahy miteny an'izany? Zay fotsiny fahitako azy ka. Fa zao koa ny tena tondiako aty resaka momba ny Dylan. Misy mampiaya loatra momba azy iny. Surtout koa teo amin'ilay fitsarana azy. Nanao kolokolo mantsy ilay mpitsarany azy iny. Zany marina ve zany? Ie, ka izay indrindra mantsy ny anatonako anao amin'ny mahavoakanao sao dia mba afaka hoe avotanao izy. Tokony misy azoko atao ka. Ahoana moa ny tsy hanavotako anazy le zanako ane iny e. Dia misaotra anao zany amin'ny fahavolonanao. Izay ny tena hatondiako aty aloha. Ary nga tsy atsony papa. Elaela ihany izy tsy mahefa ny lasa teo. Momba ny zareo koa ke le zavatra nitraga teneniko anao zany. Zareo no natao resaka tao. Fa momba ny papa ahoana? Fa andana aloha lamody e. Rehefa tonga any lahy dia anontany eo ny papa nisan'ny zavatra nitranga. Lazao aingana izay tindrina izay fa maika e. Mbola tsy nahay mba momba ny Dylan angandry. Fa nataonareo inona indray ny zanako?
Calme aloha e, vaovao tsara ane zany e. Vaovao tsara inona e, fa misy inona. Ka rehefa nanao fanadihadiana amin'ny pôlisy a, dia fantatra hoe ilay mpitsara voakarama. Dia izay nahatonga anazy nahazo an'ireny sasy rehetra ireny. Dia mety hiverina izany ny fitsarana? Ie, mety hiverina. Dia mety hena ny sasiny. Na mety ho afaka mihitsy ary izy raha ohatra ka fantatra hoe tsy nataon'ilay izy. Jerry, tena mila miresaka amin'ny Jerry ity za. Izay ilay dadan'ny avokata? Ie. Izay fa misaotra a? Dia ahoana izany zao? Dia ahoana amin'ny ahoana? Ko tsy zanak'ilay ramose be indray nareo ko. Zany hoe hisy nininona nareo ato natapaka voninkazo iray ary. Taiza monina fatara lahany zany? Ramose, zany ke olona ato an-tanàna fa tsy any ivelany. Fantako zany. Laroso kely mandehandeha ato. Vao misy zavatra tsy azonao dia avadibadika fotsiny. No recherche. Ala inona zany raha amin'ny gazety. Raha azoko tsara zany dia tsy miasa ny ataon'ny lahatra fa mihaino resaka. Non. Amin'ity sofina be ty. Non. Diso fevitra ianao. Ny ataonareo koa mba eritrereto. Tsy za mpihaino resaka fa ny resaka reo mafy loatra. Dia lasa tena hafahafa mihitsy ianao ty a. Tsy hafahafa zany ka. Laha ohatranao ihany a. Ary mamanareo io zany tena niodikodina be taloha. Niaraka tamin'ny dapokaty izy. Dia avy eo be vokany avy any. Dia fitahany indray rabahininareo hoe zanany ao akibony. Dapokaty? Iza indray ty dapokaty? Ianao ve lo avoka sa inona? Ohatran'ny papay zany. Zany ve dia tsy hainao? Raha misekotsy. Dapokaty zany, dapoky gnatiny, Davida. Tsisy nininona. Tsisy nininona nge zany rainareo e. Atsaro ny vava dia ny zaridaina tao. Be resaka loatra. Ary hitako ary izy saika nanaiky anaha. Iza ny saika nanaiky an'ilay izy? Bofinareo hatray. Mamanareo mantsy. Saika miasan'ny lato. Miasan'ny lato ao. Aka. Fa miasan'ny lato. Gazety tantara. Tantara ino? Kôtikôtiko izy. Dia niolakolaka teo izy. Dia za ty ka saika nandalo be niraikitra taminy. So ihany. Tena mahazo brevet mihitsy mamanareo any ny resaka any. Miasan'ny lato lesy tao. Miasan'ny lato ao. Marina nge zany ramose. Ataovy ny asa. Teny foana. Dia mbola mitohatra ty ny drevy a. Tsy fantatra lahy marina ny zavatra ny seho tany. Efa nyteneny Jerry anaka. Ay, koto tsy taitra akory lahy. Fa izy tsy laza zavatra tamiko firy fa ozy fotsiny hoe anontanieo amin'ny tatanareo. Tena problème be lesy ny seho tany. Mihainao rako. Ino zany? Zanako lesy Jerry. Inona? Tena marina ve zany? Zanako lahy matoa.
Izany hoe talohan'lahy zany niseho zany zavatra zany De zoko zany jery ny olona rehetra zao fa malala an'izany a tany fa ialahy zany zao vao malala. ratsika tsara anie zany de tsy niteny tamin'ny ivy mihitsy Patrisy de tsy nilazainy koa fa hoe tsy zanaky Patrisy jery kay zanaky papa. Ie zany mihitsy lalina indray zany zao a efa be voky nifo vao manambady an'ny Patrisy de zay efa taty ariana ela be a zay vao miteraka an'lahy. ka tsy ny fianakavianareo tota mihitsy nge zany be secret araka lazaiko tany jery tany zany mihitsy ny marina. Zanako lesy jery a tsy haiko zay fandraisan'ny lahy azy fa miangoto aloha dia tsy azona atao neninenina mihitsy. Malala amanina ke dia manao fijery masika tao ohatr'izao ndray fa tonga iny anambitamby anao indray a zany ve nefa efa reny ny zava-doza nataonao Malala tamin'izanako zao a ndre mba nieritreretiko hoe mba amela heloka anahy nefa ndre ty tena vomaika indrendraiky reky no vandravandranao papahoatra be ohatrany satria zany zanakao naditra indrindra miaraka amin'izao lehilahy rehetrarehetra izao zany ny veveranareo anahy za kosa ve ke niteny an'izany fa ndre dia mamorona be fotsiny efa za tsy niteny an'izany ary hitako any nanao an'ireny ay raha avany aminareo mihitsy lovana velanao tsy mba nampozy keky hoe efa avandreny amoka an'izany aok'izay kea tena tsy tehenao an'izany tsony a aok'izay Malala le lafo ny faladiandre ny tsy nitovizantsika fotsiny anga hoe ny anahy zanako a tena zanakay sy tovo zanaka naterakay ianao io mihitsy tsy namelana hiaraka amin'ny tovo fa hoe nitedava lehilahy manam-boly inona tovo nefa mba minetinety kely tamika ihany ianao no nandrarana tsy hiaraka amin'ny tsy tiana azy zao zay ny saraka aok'izay ake Malala tena tsy tehenao izany mihitsy ake sofoka jereo fotsiny papa iny lasa ihany izy iny ary mety fatany koa zany a fa tsy tena zanany jery nefa inona nataony mbola nanajanareo ihany izy mba tsapanareo ve zany ha Malala okake zay a zaka izy tehenao izany tsony sofoka tena marina mba le lafo ake faladiandrea de za ndray le anatahako toka le zokoko mba nantenaiko sy ny ateherako ay mbola tsy tena zokoko koa noniza no nataonao ihany potika fianakaviana manontolo noho izy no ianao daholo Malala ny fiainako ny ake mapotika mangina ianao mangina ianao ny anao atalana de sitrapo manomboka izao a
aza manantena fanampiana vaty aminay tsony. Sakao rereo ny ianao no fiainanao. Indrindra aza manantena na tsy mila anao tsony any. Malala. Fa misatra ihany aloha raha be raha. Ahora milamina tsara ianao. Lamina ka. Sady lazaiko anao fa izy menakavy angeo tonga dia verina zéro tanteraka. Tsara zany ka. Tsara zany. Sady araroty le tsy fa manapitra ihany ane fotoana. Fa tsy azoko. Manapitra hoana? Araroty aloha fotoana iarahan'lahy amin'zareo e. Sy ny iarahan'lahy miasa amiko zao. Zaloha efa manangona ihany. Fa ohatra malasa ny saiko le hoe manapetra sy araroty. Zao le tsy ny taratasy meko online ane ty ka tsy authentique. Ty amiko ny tena izy. Raha be raha. Vazovazo ve nareo e? Zay le sy marina zay lazaiko online. Araroty aloha fotoana ikalabona an'lahy. Récupérer mivady an'lahy. Tsy ry zareo ihany ve nampijary an'lahy natonga an'lahy tsy nanontrosako. Ka eny e. Fa aleo kosa rangalo za mba hikalabona tsy misy aya amin'le tanàna be ao io fa aza ataonao an'izany ako. Zany eo mba medimediny ireo zany ihany zany e. Zany e tsy miteny an'lahy hoe androaka an'lahy sao dia zao e. Ao aloha lahy dia maiza lahy manararoatra. Fa zao mila an'lahy fotsiny Manino? Anao aka? Amin'le mahefa iny. Manino le ry? Mila an'le ry ao n'le ry milamin-tsaina amin'ny galabona petrapetraka fotsiny. Adin'le ry nga zavatra nataon'le ry tamiko. Fanga le ry koa. Zay fotsiny e. Mielona fotoana le ry any amin'ny toerana mangingina. Dia anahako ny ambony. Fa ataonao inona? Inona ny idiran'lahy zany e. Zay fotsiny anjaran'lahy zay. Bebe aorony entana fa tsy maintsy miala ato tsika. Fa misy iny? Tena leo be amin'ny fiainan'olona ato bebe. Tena leo Jerry koa iny tsy fantatra izay ho ataony. Dia aleony antsika natao tonga aloha e. Fa anao indry. Teneno amiko mihitsy aloha izay zavatra ataondrika. Sao dia zavatra tsy tokony atao eo? Za mbola tsy nananao foana izany e. Tena efa ela be mihitsy ny eritreretiko an'ity zavatra ity fa izay aloha izy vao hotanterahana. Hita amin'ny bebe tsara fa tena moroholo ireo olona ireo. Dia aiza nefa tsika no hipetraka? Any amintsika any amin'ny anahy. Ianahy indray nge izany ity e. Fa itovy ve tsy mahafantatra mihitsy hoe misy ifandraisana tsika ato e. Ka izany ange nefa nitenenako any anahy e. Fa iny moa izy efa tafiditra dia aleo izy indray zany aloha nanao an'izay zavatra ato e. Dia aleontsika indray mba hijery fotsiny aloha. Mampanahy anaky ny hipetrahany eny ato Any mihitsika sindry tsy ho ato akory. Fa raha misy mahafantatra ny olona ato hoe namantsika iny. Ngambaka iny dia vonono reny ato koa. Dia hitovy koa tezitra aminy amin'izay satria nandainga taminy izy. Aleo aloha andeha amin'izay e. Tsika moa iny efa niteny anazy fa aleo anatrana e. Izao fotsiny e. Aorony fotsiny netana fa maraina be tsika ny andeha. Tandremy tsara indray amin'izany zavatra tiandry atao izany Zay?
aza matahotra efa tena mapaika be daholo mihitsy izany zavatra natao izany. Allô. Ahoana ty? Ay, dia efa nalaila tsara daholo ilay zavatra rehetra ataony ihany. Tonga dia alefa asy-mail aty amiko. Vérifieko hoe zay rehefa avy eo dia mandefa an'ilay volany lahy. Raikitra e. Dia raha misy zavatra ilaiko amin'lahy dia atsoky eo foana lahy rehefa avy eo e. Han? Ok, vandasy fa ivérifie an'izay aloha. Merci lahy. Allô? Fa izy ianao? Raha tena lehilahy ianao maninona tsy mihaona vantany? Maninona mandraona amin'ny telefaonina fotsiny ohatr'izao? Tsy amin'ireny taratasy ireny foana? Fa inona no tena andrasanao amiko e? Maninona? Ampitsala fianakaviako? Apetrao kely ny fianakaviako a. Tsisy idirana zany aferatsika zany. Tsy maninona. Tonga ny ara-bitso. Allô? Allô? Fenao ty moa ta izy? Sao fe ianao vao miditra ny trano? Sao dia mba zahary no tokony anontany an'izany. Hoe taiza ianao? Dia inona koa io mampivarahontsana anao io? Sa mbola misy zavatra fenao anandray? Afeniko anao ahoana koa e? Sao dia mba ianao manafina zavatra amiko? Tonga dia lasa ianao miverina. Tsy te hitanao miditra n'ity birao ty intsony aho. Anazavazavatra amin'lahy ilay sy ny atongavako aty e. Ilaza amin'lahy fa zanako eo lahy, zanako nateraka eo lahy. Ka mila fifandraisana bebe koa zany tsika izay lahy manomboko izao. Inona tsony rangaty ny zavatra ho azavainao? Inona? Ary manomboka androany a, atsaharinao miatso an'izany zanako zany. Ty zanako ao zany a. Ary tsy ilaiko ianao mandehandeha aty aminay aty intsony. Na mijery anao ary makaleo be mihitsy.
zay moa ty la maninona fa zay nisy ena tonga ty angatakafonana amin'ny lahy orangaty aza mba me tsara velatsia anao any amin'ny fasany dady anao ray fony izy ny olona fitahanao nandritra ny taona maro mifahananao lainga afahananao bombony lasa anao rangaty mandeha tena mandehany anao mandeha fa maratra keto anao farany sérieux zany raha misavatra nataoko any lahy tsy toroko ny anao tsinitsinina ohatr'izao lahy sady tadiola tsara fa zangy nray complice taminahy tamin'ny zavatra rehetra nataony lahy zara mbola navita zavatra betsaka tamin'lahy no patrisy oka zava-milatsara zany de manino tsisy raha raiko an'izany rangaty ary manomboka androany tadidio ianao mifavaliko ary tsy miara-miasa aminao tsony aho ataovy mazava tsara ao anaty lohanao zany isy be lahy tsy za mihitsy mifavalona fa izy vatany lahy no zany tsy tokony anao tsinitsinina angy lahy ray zany nanapiko an'lahy tamin'ny mivadany lahy iny ny zavatra rehetra ny rahana antsika ananao de vitany lahy anao azo amiko de miteny anao zay sao de apidipiditra ny ani am'izany resaka zany ianao ianiny fahavalony lahy na ninony lahy na ninony lahy fa zangy ray niteraka ny lahy zany milaza ny lahy am'izany averiko aminao tsara ary enoy tsara so ikitikitika ny ani rehefa tsy miara-miasa tsony fa hitanay ianao fa nataony mivehivavy loatra elatsy lahy dia mahasamanao an'izany amin'ray ny lahy malala efa ao ny dry efa noetony tovo ianafa hoe hipetraka aty amin'izay hony tena marina ve ke zany tsy mino ana zany dry andana jereo ao e enao koa mahasotra tsy serety tena tsy naposoka vita zao mihitsy ianao rotovo zao vao tena tsapako ny ara-tsindohanao fa zao inona le teneninao zao tsy azoko mihitsy maninona zao zao izy le vehivavina mafandratra-poko tamin'ny fampijaliana nataonareo hatramin'izay rariny sady itsiny izy raha toko mipetraka ty amiko sady za ve aminao dia hijanonao toka tena ohatr'izao foana rehefa nilozanao fanaratsara aloha nareo tsisy fanarana akomonkely vavandria tsy mila ndry miteny ana i azy fantatro tsara niny ao atsy-andria amin'izao ila ady amiko fotsiny sa ninony calme tsy mila ady amindria fa matohana naikinaitinynakaty dia tiako izy marina mitrika izany be sady impiry moa zany miteny aminao ny olona rehetra hoa tsy voatery mitovy aminao daholo ohatrany toy zao misy ny tiana marenina ianao hoe marikoriko anana mijery anareo azy za zany dia tavinareo aizy ho atsy amin'ny chambre ratsy anilanareo atsy iaino haino anareo eto indreo moko safidinao inko na ianao makao raha tsy metimety anao afaka any an-tokotany ny amin'ny vavady any tsy maninona any amin'ny garazy any fa za zany everinao fa akoho sy ay tsy vanina ianao mpanararoatra tsy ilaina ianao inona ianao hoe kiasanao inona mifankahita tsara tsika raha mbola tsy lasy ianao dia ho hitanao tsara ny moa zaniko
Fa izy alahy tsy tadita ny lasady nga zavatra nataony lahy tany tamatafy zaly ity mivady le vehivavy amin'ny finoany lahy manomboka izao alahy a mila manaraka ny teniko na ialahy verina ny amponja na ialahy maty na asesiko tsirairay ny fianakaviany lahy mazava dia inona nefa ny ataontsika a zao ry bebe a aleo hanao vidéo tsika a dia tonga dia aparitatsika any amin'ny Facebook izay ny tena mety dia sura vendry fa eto zany e mety zany e mety zany na dia matahotra ary a enia courage aky a aoka mba ho vita ndre hatramo farany fotsiny ny zavatra tondry io a sao dia iova hevitra ny atenatenany izay vao lazaindry zareo fa matahotra andry zareo atsika aza matahotra bebe any a tsy haintsy vitako io alana fa dia mbola teritra aminao foana ve ndry ty e tsy hainareo marina ny zava-misy ata inona ny zavatra misy ato efa tafiditra ato ny sipanotovo efa mipetraka miaraka amintsika ato izy kolatompovavy vaovao faran'izay vao mafana indrindra ianio e ilaza tsiambaratelo no itenenako eto a tsiambaratelo mikasika ny famila Tsimbazavy raha tadidinareo ny tantara monsieur Antonio a efa elaela izay lazaina fa hoe nanolana ny zanaka madame Malala izy izay zanaka vavy monsieur Tsimbazavy diso anefa izany satria ato anatin'ity telefoniny daholo ny porofo manamarina fa ny madame Malala mihitsy no sazy tamin'ny monsieur Antonio dia gaga moa monsieur Antonio tamin'izany satria i maître Jerry izay avoaka nalaza be eto amintsika no niaro amin'ny fianakaviany tamin'izany eny fianakaviana dia moa tsy faharovana dia davany porofo mihitsy ny alana gadrana monsieur Antonio tsy fantany anefa dia fiainan'olona maro no mipotehany tamin'izany fiainam-pianakaviako rehetrarehetra mihitsy dritra fa ianao monsieur Jerry mino fa mijery mihitsy ianao amin'izao satria izaho teny aty